Fantsona dia ampeniny Antany Ritso. Ireto avy no amin'ny ainany tantara. Ianiserahantry ny ena no Tomi. Marika Andriamaefatiana no Sily. Lalana Ramananarivo no Amboara. Voary Yasina no Yasina. Ary Elody Randriany ena no Anto. Orzily a Ahoana mademoiselle? mba alamino ny tanàna fa misy vahiny ho avy eo. Iza ny vahiny ho avy eo? Vahiny manakaja sa atontoniny sa ve amin'le tsy afaka? Ahoana ho inona zany e, izay asaiko atao. Mba fomba mbatany madea, arakarak'izay mantsy ny andaminana le tranoko. Fa raha vahiny manakaja zany dia atao tsara, fa raha tsy afaka dia atao ahoana? Made koa izany, atao somary amin'le tsy mivaky loko. Mahazo amiko eo ianao fa dia miteny an'izay a. Mazinona, soba mahazo bizo kosa, tiako very. Ahoana ihany hoa made zany le resaka taminao reny a. Te mbola hiadry tempo makina foana ve ny foko kely? Tianao ne io e. Esora ao an-tsainao aho zany, mpiasa ianao no ato. Za patron, dia mety ve zany aminao? Roako aty ihany ianao mifara raha mbola mamerina an'izany. Raha tsy noho ny afatry papasy mamoa aloha dia efa ela ianao no nasoriko tato e. Dia efa ela koa ianao no ndroako. Aza atao an'io madea. Ka aza mamerina zany amiko tsony aho raha mbola tianao ny asanao. Etovoko. Andray kosa made kosa ve raha dia tsy mba mety tia mihitsy. Inona reny ataoko mba hitiava made ahy e. Nefa le raga mampotena, tsisy na ovina mihitsy zany. Piasa nandraisany atoko. Enao tofo malala zay masoa. Aleo mandeha manao ny asa fa so tonga eo ihany ny vahiny ka dia ho be teto ah. Fa mba vahiny izamarina ho azy zany ho avy eo zany. Tsy te ahita hoe le tsy tiako mihitsy no hiteoko. Aza mba misy re zany Andriamanitra. Nefa raha misy aza moa afaka ny anao iny mampitena fotsiny azo atao. Sady dia tsara koa ne le misavy tsarange. Tovavy mpanan-karena ohatr'ireny ve le Serzily? Ataony inona koa izay lampiasa kely ty? Tsisy mihitsy zany lesy a. Mila fa mbola ho avy ny anjarako avy amin'ny tompo e. Efa izy madama sy madahatra ny fiainako. Mandroso lesy lahy. Misaotra kia. Zay ne Larzily, tia mihitsy le fanahiko. Dresar fitiavako matra. Raro fo. Mila hitresaka rohatra ny voatsindro ny lefona mihitsy izany. Ary ty lesily ty tena tsy mba malala fomba mihitsy a. Tsy mba malala miara-bolona akory. Manahory ramose? Manahoana se? Roso zavatra ty ny vahiny. Etovoko. Fa iza kiny? Mpiasako ato letsy iny a. Dia nareo ve mipetraka ato? Ie, hatramin'izay nahafaty amin'ny papasy maman. Hay saro-piaro ny avako. Ka ohatrany tsy matoko lolo a. Lahy koa zany. Mba matokisa valeur e. Mpiasa ve dia saro-piaro? Tsy mahatokotoky an'izany a. Fa mahina nefa raha mpiasa vehivavy no alainy. Ka hitany lahy, efa mpiasanay tato hatramin'izay mihitsy Zily. Dia tena tian'ny papasy maman be izy. Efa nanafatra mihitsy ry zareo hoe tsy azo esorina ato izy raha tsy izy angano mangataka hiala. Dia izay no tsy asahoiko mandroaka azy. Ka dada sy famanareo rehefa maty kina ny olona sanasorana azy. Ka izay mihitsy ny tsy hanesorako azy. Reto ary tompoko le zavatra nafaranareo. Misaotra.
Lasa lamikesaka any. Ohatray. Olona koa reto ody e. Aiza ry Lety? Ahoana Raposa? Mba ilay idirako. Ka madenge tompoko tsy ato e. Dia maninona? Manahirana le ampiditra anao ato nefa tompotrano tsy aho. Ohatra. Vatok nge ny Lety e. Donc trano koa zany ato. Ka aleo rehefa vita rarana reo vao manam-pahefana amin'izany ianao e. Fa zaho aloha tsy mety. Tady angy mihitsy le panty a. Piasa kely aloha dia misy amilay. Miala tsiny tompoko, miala tsiny. Voan'la ty a. Vai ty hoa. Rehefa tonga mademo verina e. Hitan'ny la tsara. Ela ratavajanona eo. Odio! Izaray koa zany. Manao any zily. Ay ve mado zely asiny. Manahoana ianao? Mandroso e. Saika hitady any amboara nga tsy ao izy. Tena tsy aho izako. Zany ve? Nefa nisy zavatra saika ilako azoko. Atsoa izy e. Raha afaka miandry azy ianao tsy maninona e. Raha tsy mainka zany. Zay tokoa ngamba no metiko. Le fotoana ivezivezeko aty tsy misy fa aleoko miandry azy rehefa ho avy izy e. Aleo izy endrasako zily a. Efa akaiko hony izy. Ay, tsy maninona ka. Dia inona zany nazoka rosa made. Oka amin'izao fa aza misahirana re a. Aiza koa e. Jerijerena fotsiny eto ve za made. Aza misahirana ho a. Sady zanga vahiny e. Fahina aloha vaovao any zily a. Sisy re made a. Fa made amboara zao nefa mitondra olon-tilaty e. Tena marary sy maratra mihitsy ne foky e. Azafady fa maninona zily ny malahelo. Ka ny tena marina ge made asina tiako be amboary. Zany ve? Efa ela mihitsy. Hitany zily. Amboary ny fosiny saina. Tsy anjara novinanoviana mihitsy ny anareo e. Maninona kosa ka. Satria ve zay mahatra dia mpiasa ny kokoa. Zany ihany fa sady izy ary zany efa manana olon-tianako. Mivavary a. Dia angatao amin'ny tompo fa izy no ameanao ilay anjara avy aminy. Ka tika ne amboara ny asiny. Eny e. Azoko zany fa tsy anjara ny anareo. Manekeny fitondran'ny tompo e. Ka moa zily tsy mivavaka ka. Tena mivavaka ziliko. Ka zay indrindra. Eny ary. Ao fa ezaka ny anadino azy aho zany. Sady amamatsy kelikely fitiavako azy atao foko e. Zay ny tokony ataonao. Fa le olon-teny kosa ne made asina tena masika avy amiko e. Sao dia mampiseho fihetsika hafahafa kosa ary zily dia sary piaro izy. Ary tsy mampiseho fihetsika hafahafa zany a. Mahereza ry se a. Osoana re made a. Dia ahoana ke? Azafady aky nampiandry a. Tsy maninona ka. Dia ahoana ary? Nandalo aho zaho tamin'ilay resantsika roa farany iny e. Ay, mikasika an'ilay boky. Ndraso fa ampindramiko andrily aho. Sy fa sady efa tsy dia ampiasaiko tsony koa. Fa niresaka marina ho aza zily teo e. Dia hoe misy bandy izany ho nentindry ato fa hoe miaraka amindry. Fa Tomi akia. Nganareo miaraka? Ye? Zay dia tsy niteniteny a. Efa saika hiresaka amindry mihitsy ary ako. Orikala, sao mba tsy azandrika iny bandy iny a. Fa maninona kosa akia? Fantatry tsara iny. Bandy maditra sy mpilao vehivavy be mihitsiny. Aza mety asiana zioka tsy atonina nareka mbanana amin'ny tsy mihinana eo ny tompo e. Io indray kiala. Ka izy no tiako e. Ny fiainana nge kiala tsy vita amin'ny fitiavana e. So ampijaly sy ampahory andry fotsiny.
avy alao any koa izany resaka izany ka. Eny e, mba miteny fotsiny aho fa ndry ihany ioko. Fa zao marina ho ahy e, resaka tamiko zily hoe tia andriny ahony izy e. Aza mampiomehy kia. Sa zilo no tindry araka amiko. Aiza koa kia, fa zay fotsiny resany tamiko. Ny adalana sy ny redirediny zila kia tsy atao mahagaga. Tena mba sy tiako mihitsy hipasanao io. Fa maninona anao indray zao zile. Za verangamba tonga tany aminareo tany tamin'ny maly dia sy nampandrosoany le rehetrano kosa. Ohatray. Zany ve? Ahoana koa ary zany ataony zily zany e. Nio sady anaovam-bava be le bandy. Fa vava ahoana koa rery Tomia. Tsy mendrika anao ny aye bla 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 ye. Vava re zao. Fa marina ve zany e? Zako ve dia anainga amindry amin'izany e. Amin'iny ndroana dia nakaratiny le vavady. Mahita amiko iny androany. Raha tao mihitsy iny fa tsy mety amiko. Enao koa. Efa hoe sarotra be ho azany. Ka tsy mety amiko raha ngahy iny bandy iny. Aizako tsy tafiditra ambovina mihitsy izany ny bandy rehefa tsy andry. Raha mbola iny bandy foana koa nato. Ao rehefa teneniko izy a. Zily, avy aty ianao. Ahoana izay vade? Fa inona indray moa zany nataonao tamin'ny Tomia omaly zany? Fa zany aninona azy ka? Aza mody faniny eo e. Zavatra ataonao ve dia tsy fantatrao. Ndroanao hono izy sady nanaovanao vavabe hoe tsy mendrika anahy. Taiza koa vade zany nanao an'izany a. Tsy navelako nandroso fotsiny izy satria tsy tatenao. Dia manahirana mampandroso azoko. Fa maninona moa izy ny tsy avelanao androso e. Olo tiako aina eny e. Na tsy eo aza. Ao fa reko re zany. Ampandrosoko foana zany izy amin'ny manaraka ko. Zay mihitsy. Ara-jao ny olo tiako raha mbola tianao ny asanao a. Tsy hitako izay ilazanao hoe tsy mendrika izy. Sa ianao no mendrika anahy? Tsy teny an'izany kosa ne zily made. Na ny teny na tsy ny teny dia efa mampitandrina anao aho zay. Ny asanao atao tsara fa aza idiranao lalina amin'ny fiainako. Mangarangarana fotsiny ny asanao. Eny tsofoka, voray izay. Vado zily asina. Zily, ho aizy izany. Andehitreny. Toandrotoandro izay zily zany androany a. Ka mbola betsaka nena raha endrehana tao an-trano tao e. Zay vao tavavokako. Zany, inona vaovao? Malahelo vado zely fa niova be ne fifandraisanaisy amboary. Hatramin'ny zily le vady iny mihitsy zany. Fa ahoana e? So dia mbola toy n'ilay fitiavanao azy kosa ary zany. Tsy antsony kosa ka efa nampandreferiko ane fitiavako e. Fa le vady mihitsy ane no mampiady anay ry asiny. Zany ve? Courage say dia mivavay e. Miza foana manakaiky azy e. Eny re madia. Aleo za andefa so taraketonay sakafonay. Sady malasaka zitina sy masika misy mako amboara. Fa le taloko. Mazotory se a. Aleo mandeha mafimafy fa so tarakety ihany sakafo. Aleo aloha mitandrina ihany fa sarotra le mitady azy. Raha toetra le vady iny matsy dia tsy amenatra ny mihitsy ny anabosy any amboarandroaka ao. Dia tsy azoko mihitsy koa ane le tsy tiavany ahy. Za nefa tsy manina azy. Sa kosa sarom-pialo ne daly. Ary mety bogozy ihany zany lary zilo matoa sarom-piara amin'lahy iny ko. Kaloha. Fa tsy le vady ve tia mifampitantana amin'ny sify ty e. Tena izy io. Izao ny ataony.
Mampirafy any amboara nefa amboara tena mahatoky azy mihitsy. Tsy matahotra an'Andriamanitra. Mampalahelo ahy amboara kely. Tena tatra ry amarina. Ohatra fa tsy le banjo lafonina raha amboarina iny ve ty? Ty vao tantara be marina. Ary fa maninona anao votsotro amin'ny tanako e? Anka mangididy andao akea ty ny lalana. Fa maninona e? Misy zavatra mbola hojereko kely. Reny efa vilalana. Ahoana ianao? Maty mijery lamboara mbola tsy ato. Ialahy mihitsy no tadiaviko. Inona no tadiavanao aho? Sahana dite zato izy. Hanabaviko iny le ty sao diosevitra lahy. Kirato zaza kely ako dia manatra setrika sy ny tomany aminao. Tsy ao akory le ty za zay dia efa miteny amin'ny lahy. Ataovy toany anamboara nga zao anaovako amin'ny lahy. Korana vavinao iny. Inona mampatahotra anao zany? Fotsiny mampitandrana ny lahy zay. Tsekeko kosa ny anatranao any amboary. Mahasarotiny ahy iny. Saiko tisy matoky anao mako izy dia hitsakitsahanao Sa kosa misy tanjona hafahafa aminao io? Ina nefa nidira lahy ny fiainanay Sa kosa misy tanjona hafahafa amin'ny lahy ty? Satrotra anao ramose Ary mandeha ana amizay anao mandeha anaovako ny asako fa tsy. Lasa koa ahy mampitandrina fahana ny lahy zay le ty Eny voaraiko e. Fa mandeha ty ve ho tena tia ny vadiny. Ohatra inona fonany ianao e? Inona indray zao no tianao hatongavana? Ka tsy tiako diso fanantenana fotsiny ianao. Tsy tiako haratrako. Sory izay tianao hatongavana Arzily. Hoe tianao hisaraka izay mba hakanao ny toerany. Sanatria kosa mandeha. Tsy nieritreeritra ny tianao izany tsony ahy. Ohatry anabavika izay zao na resaka anao anoviko izako. Inona koron'izany eo? Ambava tsy mila potarany. Eny androany aloha takantrano tiako lazaina fa ny ampitso mihina fa mbola hotsafanao. Aleo aloha anao ny asako e. Zay mihitsy ny sahazanao. Tsy azoko mihitsy ny tenin'olona iny atao. Adala sy miandro vasika izy raha izany no antenainy ity azy eo. Ataoko iny. Dia ahoana ke malala? Zao fotsiny lesy za malahelo be andry. Ohatrany hoe efa herintaona izany tsika tsy niona. Ka andry kosa ny episy miandra foana dia tsy korebirebeny Be tsara velatsy. Rovinareo isokatra amin'ny masony amboary. Ty olona metrahanao fitokinao ty nery amboara ka mena rana-pamady. Eo indray ty mpiasandry ity. Leo be any maso be any vandravandratsika mihitsy Tena hoe impoli Tony mihitsy angamba ilay atao hoe tsy nahita solaitra taminy. Mba mahalala fomba Arzily efa tenenina foana. Mandana nasanao atao fa inona indray ny vandravandranao anay eo? Eny tofoka. Efa hoe ro ahitano iny raha tia marina ndry. Io indray lahy. Tsy mety ho azy zany. Efa impira no miteny anao an'izany. Sady raha miala ato iny. Iza indray no namako ato? Ao rehefa ahita diavako olona ianao mbola manahirana izany. Aiza rety io? Hoay! Zily! Sambasamba! Mandroso! Misaotra. Salama ve mandroso Eliasana? Salama tsara ry se fa misaotra ny tompo Fa vao ase? Mino fa misy zava-dehibe matoa tonga ty Zily Sany raha ny amboara? Tsy raha ny amboara ka. Atiaka torohevitra ty aminao fotsiny Iasana.
Efa haiko. Nahita ilay silam-panatao ihany ny havako Atrano mihitsy ka. Fa mikasika ny tomisy amboara re Maninona zareo? ka trandrako fampitantany tamin'ny vehivavy hafa nge tomi maly teny an-tsena le tsika nisaraka tamin'iny. So mba se kosa ary ny diso fijery Zazakely aho mady asina raha tsinitsinina iny inona ny antony andrahonana tsy ilazany marina ka sy tsy ilaza zavatra hitako raha madio le sain'le zalahy iny. Andray mampalahelo amboara. Dia inona natao amin'izany? Tena mampalahelo mihitsy amboary. Amboara ne tena tia sy matoky azy nefa zany nataony zany. Raha iteny amin'ny amboara nefa tsy ino aho izy sady tsy atoky anahy mihitsy. Ola mifantsika ohatran'ny amboara foana le hoe za ty azy na dia tsy mieritreritra za intsony azy za. Dia lazay hoe nampisaraka ny zareo foana hono ne ny tiako satria hono za ty aka ny toerany tomiko. Sarotra be aloha na za koa aza ny teny azy tena sarotra ary tsy ino izy. Zara teo tsy nahita. Ndao tsika hivavaka dia apetratsika amin'ny tompo mba ny maso mihitsy no ahita. Tena mety tokoa izay. Dao ary. Amboara, aza dia mbola diso manankina ny fondry amin'ny tomika Io indray inona indray izao no tiany mpanoratra lazainy? Zao amboara, tena namako indry ary tia hitarika andriany amin'ny lalana tsara. So tsy mety akiny fiarahandry amin'ny tomia. Tena tsapako hoe niova be indry hatramin'ny arahandry tamin'iny. Na fitafy, na fiteny, na fihetsika. Ny fikambanana amin'ny ratsy akikika manimba fitondran-tena tsara Leo be andry tia mihitsy koa riasina. Lasindry mandeha any. Andraiky dia mifandroaka mihitsy ve? Aleo hidaboka mihitsy ankila finamanana. Aleo mifarana. Amboara, Lasa ho aho mandeha any. okey ary mifavaka ao andrika iza. Dia ahoana aky? Zao fotsiny Zao fotsiny ahoana ahoana ny fandehana? maina be. Za mahita ketrika masaka be fa saloha sainiko tsara. Inona io? Misy badeba izay ho taraika amin'ny bandy. Tsy menatra akory tony miresaka an'izany eto masoko eto. Za nge fantatry tony tsara fa tony ihany no tiako fa matoa azy taraika any akafa dia tombontsoa ao Dia ahoana ary mipaika ohatran'ny masatra ihany tonga dia tafia fa aleontsika sy tony ihany aloha no manao ny action aza mitondra bandy mihitsy tsisy zavatra tokony atao mantsy aho zao ihany dia tonga dia jereko ny fitoeram-bola sy ny zavatra tratrapety rehetrarehetra. Okay. Efa hitakitaka tolo kosa angambo izay ny zavatra rehetra ka fa tiako raha misy kody izao no tena problème beko. Fa vahina ara ny kiodikidona le zalahy ty eraky ny trano amboara varinao amin'ny efitranony tsy hitany akory zay ataon'le vady Dia ahoana re izany? marina ho afy raha tsy efa ao amin'le kofra izany no tsatoka. Tena le kofra mihitsy jerehitra. Efa ato izao no tena misy mifandeha. Fa ahoana dia marina izany ro mesy eto mi inona tsy mataitra Ialahy mihitsy miditra tampoka avy any ohatra ny matoto. tena zay ve marina sa ty kofra ty mampite andinika dia mieritreritra ianao hoe ahoana afika azona an'le ao anatiny. Sao dia ngaika telahy Asako fa mpagnatra ka fijery lana asa ianao ihany zao no afaka mamaly an'izany. mba ialahy andehanako. Nda hoe
Zakita na sakamo mihitsy makaty amin'ity raha mbola ato io bandy io a. Zay indray. Fa maninona nefa hoa raroahana io izy. Efa hoe tsy mety ho aho. Fa inona ary tena nitazomanao an'io maty? Sao dia misy antony manokana kosa ary fa za fotsiny nanaovanareo vazaha mody miady eto. Aza mila vanitro Tommy a. Antony inona indray? Asa, iza mahalala. Ny sainao mihitsy manimbanao fa ilao feheverana. Ary aza verina amiko tsony koa rangahy zany fa za tsy afaka mandroaka ny zily ato aminay zany mihitsy. Zay zany. Nandala tia misy zahaka ndria andeha hivavaka fa ohatrany hoe elabe zany aky tsy nahita ndria. Ndao hivavaka kia. Za ngeky ohatrany tsy afaka fa misy fotoananay sy Tommy androany. Ory amboara. Sao dia tokony mila mipetraka kely kosa ndry ity dia mandiny teny. Izay lehilahy kino nataondryamisaraka ndry amin'Andriamanitra. Olombelona mety maty no hivarotandry ny fanahandriany amin'ny elo. Io indray le tsy mampifanaraka antsika sy ndria. Ka namako ndry. Tiako voavonjy miaraka amiko. Malahelo ary matahotra raha zaho voavonjy nefa ndry ho very. Sao anadinanaka izany amboaraka. S'il te plaît kia. Miverena fitiavana voalohany. Le ohatr'izao mihitsy angeby mahatonga an'Andriamanitra andrara hoe aza mety asiana zioka tsy antonanareo ikambanana amin'ny tsy mino e. Satria tsy maintsy ho voatary no tafasaraka amin'Andriamanitra ndry. Ny olombelona ngeky amboara mety mivadika ndry e. Ny olombelona mety miova. Androany ndry tiany fa rapitso ndry mety ho fahavalony. Aza takala izay fitiavana mamitaka andra olombelona kiny fitiavan'ny tompo andry a. Manomboka efa tena leo andry ty koa zaka. Aleo mihitsy ndry mandeha. Okey ary. Tsy afaka nenery andry a. Mba sainy ihany aky izay voalazako izay a. Mivavaka ao andry no azoko atao. Velomy ndry. Lasany mihitsy koa. Mahafinaritra erika izany journée antsika androany izany. Mahafinaritra tokoa ve? Ohatra mitamberina ato amiko foana ilay teny niasina tamin'ny maraina izay. Za ity tokoa olona tena nafanafota aloha fa no niaraka tamin'ny Tommy dia tena tsapako lasa niemotra. Fa maninona tokoa moa dia olombelona mety maty no nanakalozako ny fitiavan'Andriamanitra. Raha zaho maty dia hoaiza ny fanahiko? Nga avonjy aho Tommy. Mandrafo amiko tompo. Tena mila mandiny tena sy manapa-kevitra ka matriny e. Nefa nge tena tiako Tommy e. Tsy te hisaraka aminy aho. Eo tao variana be. Tsy variana akory ny resako. Fa ahoana ho izay lahy teo? Zany iziko. Fa maninona ndry e? Tsy maninona ka. Fa Tommy ho? Ahoana ravako? Andao sika hody. Tsy. Fa hody ahoana sahady kio e. Ka tsy mandra-parivotsika anao ty. Fa ndraiky mifola nge sao e? Ka tsy mahazo aina mihitsy a. Mila makaina kely. Fa marary ve ndry ty e? Tsy marary e za fa mba te hakaina fotsiny e. Ndray ariko. Ataony ny sitraponao. Vonindry. Tsara mihitsy. Raha-piatao amin'izay ary ny sahatavy e. Fa nangalariko aty ny lakile afatsika miditra ao. Ka tonga dia voay ary. Dia ahoana izany ny plan? Le kofaka aloha ny tanjana voalohany dia avy maraka ny rehetra e. Tiaro ary. Moramora ihany fa so misy maheno a. Fa za ve hoany manonofo za hoe ohatra ny maheno olona mikitikitika varavara zany ahy. Tena misy olona mihitsy zany. Za ve amboara. Nefa nao inatatoky tany amin'ity andro alina koa nefa amboara ka.
olona sary tahotra Tao, itena amin'izay. Moramora ihany a. otreo zay tompo, tena olona mihitsy zany. Tsy maintsy ho jereko ary naka zao azay alehany any alehany a. Zaso entiko ty vity ho fiarovan-tenako. Tena misy olona maheno tsika. Mety le zalahy iny zany. Aleo avy eo fa velona koa nasako anazy e. Andrano ny faran'ireo lahy. Izy nareo, aboana vojeo, petro polisy hoa. Fa tsy Aiga ina ianao? vezana mitabataba ao ambany Aiga ao na zany e. vola. Fa misy ina Fojeo. ary. Jeo e mpangalatra e. Mangila. Oi, tsy navo. Tandreo fa mahay miala be a. Zany any tantaro e. Maty atongotro marina. Tena vola atongotro. Tomi, Vonjeo! Metro aingana polisy ianao, aingana boara, aingana malaky ianao. ndao hitsoka e. Tantana fa mila tsy ho hafa mandeha mihitsy. Marary le tongotro. Malaky fa teo respotsiny Waizy rero. Any ianao. Tena tafaporitraka izy marina le olona. Dia ahoana reny fa tsy satra tsony? Metro aingana polisy aloha e. Fa misy inona reto a? Tena lozaka. Nisy nanafika tato angeky izay e. Sofa taitra zily. Malozaka izy zany. Dia efa niantso polisy? Ie, efa tonga teo zareo fa ny mahagaga nge dia tsy voapitsoka ny trano fa nanana lakilery zareo e. Novahainy tamin'ny lakile mihitsy aneho varavarana e. Mazava be zany madea. Olona mpivezivezy mpiditra tao amintsika matetika nanatanteraka an'le action. Dia iza indray zao ny endrikendrehan'ny zily manao an'izany eo? Aleoko mangina fa mbola tsy misy porofo aho e. Fa olona firy zareo? Olona roa. Dia tsy fantatrareo mihitsy ve? Ka iza nge ny sary tavy e? Ny saron'Andriamanitra aloha rehefa tsisy naninona reo sady mba tsisy zavatra lasany e. Zay misiko. Hay ve mademoiselle Yasina rero ny aty. Fa nakaiza amboary? Lasa nivoaka ny vetivety hono izy e. Tsara loatra e. Fa ahoana koa? Misy resaka resaka aminao nie. Miaina ny zily ary a. Zaho mieritreritra hoe Tomina nanafika tato e. Fa ahoana ny tenena ny zily an'izany e? Tsy fantatra fa mba mieritreritra fotsiny ahy. Nisy fotoana manko izy tratrako ny jerijery araky ny trano. Dia raha didika teo alohan'le kofra kokoa e. Zany ve? Ka sarotra be ny tonga dia hiteny an'izany rehefa tsisy porofoko. Ka zay mihitsy ngena anginako e. Fa nefa misy azo marinana an'izany ihany nefa. Hoe ahoana? Veloko tamin'ny kivo-dratrany. Dia rehefa marary ny tongony dia izy zay. Ndrasy fa anontaniantsika hoe amboara rehefa tonga eo. Lasany mihitsy mantsy izy. Amboara, fanao inona ty ndry? Fangaza tsy mahazo makaty? Aiza koa hoe mandrosa. Fa maninona ny tongotrao no tao mandringa be? Tsy maninona ka. Ao e! Ay, azaka ty anapiaka. Tao mivody be sady maratra izany, fa naninona io? Nianjeraka izy tamin'ny maraina. Zany ve? Enao koa dia tsy mitandrina mihitsy. Nga rehefa ho avy noza mampio manameloa e. Zay aloha e. Loza koa nge lesy fa saika matao zay alina e. Fa naninona? Nisy nanafika. Ay. Dia sy nenona ve nareo? Inona ny lasany tao? Zay indray aloha ny saorana an'Andriamanitra fa mba tsy naninona zay e. Sady tsy nahazo ninina zareo fa tratrany zily. Iny bandy ino tsy adiko isako mihitsy. Anaova ny film fotsiny ianao fa mety izy ihany zao no ambadika izany rehetrarehetra izany. Ny anao koa dia efa tsy fitiavana ny zily no mibetsaka. Ngara tsisy azy tsy loza ny nahazo anatao. Eny e, itikisa ihany fa mbola hitanao fa iny mihitsy no anindranantsy amin'ny alina anao.
Sady nga ianao afaka onaza fa tsisy olona ankoatranareo ao. Mampatahotra koa ty ianao ty ka. Mba miteny fotsiny aho sao nanankitsihy mantsika eo. Evy tongondry e, Ie, nanahoana kitomby ihany? ao izy ao. Tsy marary ny tongony ve? Ahoana koa nahafantaranareo marary ny tongony? Fa marary ve? Ie, mivoty sady maratra. Fa maninona reo no mifampijery? Fa zao zily alohantsika mifampijodrano fa tena tsy mety amiko intsony ny mampiasa anao ato. Maninona? Ndry ve adaly e? Fa maninona jilo ny roandry? Fa inona zany ny ary tomatery dia roanao Noho ireny zava-misy aly ireny dia tsy mahatoky an'izaniza intsony ahy e. Mba sainy ihany ankizy atao Tsy reny ary ve ny teny ilana olona? Dia iza zany ny ary hipetraka amindry ato? Tomi, Tomi? Fa maninona Tomi no ara-petraka amindry ato ka? ka hivady izay mazava ho azy. Raha azoko tsara zany dia izy napirisika anao androakay e. Tsy hoe napirisika izy fa nampisokatra ny masoko fotsiny. Mba sainy ihany ankizy atao fa sao hanenenana. Zany mihitsy hay raty re masonao amboara. Saiko tsy lazaiko ihany ty valeo teneniko e. Nampirafitra namitaka anao an'iny Tomi atikisanao iny. Reto masoko roa reto mihitsy nahita azy mifampitantana tamina vehivavy tany an-tsena. Izay indray zany lainga be foronao mba hampiova ny hevitro. Tsy misy tombontsoa mihitsy amboara ny andengako anao an'izany Sakafo masonao. Ary ny tonga lazainao fa marary iny iny le voakafiko tamin'ny vita amin'ny alina. Te lazainao indray zany fa Tomi nanafika tato. Tsy salasalako zany efa nisy fotoana izy trandrako ny jerijererako ny trano. Dia ilay kofona mihitsy tena jererera veko. Sainy ihany amboara, sao hanenenana kia. Aza maika indray fanapa-kevitra e. Ka tsy fantatro intsony izay tena marina aminareo e. Zao aleo aloha andeha ny fotoana. Fa raha hoe nanao aia dia tsy maintsy abaribarin'Andriamanitra eo foana io e. Zay mihitsy. Indray ary e. Fa maninona moa zany mbola tsy nroano foana ilay bandy io? Tsy tapa-kevitra ny androaka azy indray zahay e. So mba sipaonao koa sary io e. Lazao marina. Mba asio fetrany kely ry Tomi ty asarotam-piarinao ty Efa manomboka maka leo be mihitsy ianao ty. Za koa rangaha lehibe anao ataovy ny safidinao na za na i bandy io. Ohatray, fa inona mihitsy zany no olanao amin'ny zile? Tsy tiako rangaha io alako. Ataovy ny safidinao fa ela be. Zay ataonao fa za koa tsy androaka ny zily zany. Zay ny tenana farany. Okey ary. Veloma ianao. Mandany any koa e. Ino ho androvoaka tao le bandy izy. Ngamba niady fa deritina izany tezitra mihitsy. Mialatriny aminao aloha tsy maintsy arahako ianao ry bandy. Manisa aza fampambana. Oare, hoanino tsika dia mifanosika zoky. Tadamiko zany lahy Zany le ty tsy miady amin'lahy zany lalan'la journée. Io ety fa amin'ny telefony nanenao. Ary iza hoy zany antsoa zany. Raso fa hojereko ety alavilavitra ety izy paikany. Tsy maintsy ho fantatra an'io marina momba larim-pamadika. No mety zao aleo zany hiafina tsy hamadika itsy tômôbilina mijanonitsy. Ao mba henoko tsara ny resany sady enregistreko amin'ny telefona. Zay mihitsy mety. Zay raha alina misy mampanavoko lesany. Miaraka amin'izany ihany za tsy anto. Sady tsy mahita ny kolera idirinao afa-tsy za ihany dia zay no iarako amin'ny lesany. Aza matahotra fa rehefa vita mission dia ataoko matevitevy anjara lesany Sady sy badeba be anie zany
Ny sipaloha ny terana amin'ny mengikody an'ilay kofra izay vao ajetaka fa ilay bandy tonga dia lefa simelo lalana any. Okay, alivo zany ny antrano fotoana. Eniko izay, aike tena jolay mihitsy le faty. Sofa voaraiko feo daholo izany le resaka natao teo. Tia nataoko porofamonjy amboary. Iny efa lasa. Araleo koa mody amin'izay vatsy. Fanakaizaka izy Zila? Mety nisy naliany kima toy izy tsy eo Ka gaga koa tsy fomba Zila neny mandeha tsy miteny izany e. Ndry kosa izany, nga iny zazakely e. Dia izay kia, miverena amin'ny tompo, miverena amin'ilay fitiavana voalohany fa raha misaraka aminy ngentsika tsy mahay manao ninon'inona e. Mila ny tompo ny tontolo mpiainantsika rehetra. Eny kia, na zaza nge tato ato tena lasa mahatsiaro tsy mahazoazo ain'izany mihitsy e. Ka izay ilay asan'ny fanamasina kia. Izay lehilahy ve kino anarindry ny fanahandriany amin'ny elo, iny ary izy jerenge e. Vao tsy tanteraky indry sitrapony dia lasa nandao andry izy. Fa Andriamanitra irery ihany no tsy mba mandao antsika e. Mahari-po amintsika izy na dia maditra azy tsika. Fa ny fitiavan'ny olona ngeky mora mivadika e. Indrindra ny olona izao tontolo izao. Jereo ny amin'ny fiarahamonina fotsiny e. Reny tokantrano misaraka reny. Nga reny iverin'riva tsy nifankatia taloha. Ohatran'ny tsy ho faty mihitsy ny fifankatiavan'ireny tamin'ilay vao mifamofo iny nefa dia inona ozy indrindra taty aoriana. Iny olona nilaza fa tena tiany mihitsy no nijoro ho fahavalo voalohany. Ny olona izao tontolo izao mbola tsy mifanena tamin'i Jesosy mazava ho azy. Tena marina kia izany a. Fa taiza izany Zily ty e? Nikaroka marina ary izy roa. Fa marina inona? Narahako ange Tomi mba hijereko ny tena paikany. Ino ange tia enregistré makely ty e. Zay raha alina misy mampanavoko alesa miaraka atrany any zasy anto sady tsy mahita ny kolera idirana mahafaty za ihany dia zay no miarako amin'ny lesany. Asa matahotra fa rehefa vita misy dia ataoko matevitiro anjara lesany e. Sady sy badebadriany e zany e. Sipaloha ny terana amin'ny mengikody an'ilay kofra izay vao ajetaka fa ilay bandy tonga dia lefa simelo lalana any. Okay, alivo zany ny antrano fotoana. Andray, dia vitanao ve ry Tomi? Hitandry amin'izany. Dia inona no atao fa raha alina nge izany zareo no avy hanafika eto amintsika e. Sady hamono mihitsy ane e. Sao dia ndao any amin'ny pôlisy. Izay ihany ny fanafodiny. Fa alohan'izay dia andao aloha hivavaka mba tsy ny herin'ny tenantsika no andehanantsika fa ny herin'ny tompo e. Izay mihitsy. Vonondria Sura anao fa tsisy atahorana? fa andeazoko antoka tsara reo hoe efa satrady sady petsaka angery zalahy e. Eny e, rehefa sura anao dia tsy maninona. Za jerena dia manga ny lanitra e. Vao vita mission io dia miala lavitra antsika sindry. Dia hivady amin'izay izany? Mazava ho azy ekipa iso efa kosa zalaka. Betsaka kosako sady bokina be daholo. Zay nge ilay teneniko tamindry teo e. Matahotra ary reto Aza matahotra izany fa efa napetratsika tamin'ny tompo ange. Sady inona koa raha ny atahoranao e. Efa feno pôlisy ne miafina manodidina ny trano e. Miezah fotsiny nareo roa mitady toromaso. Fa aleo izany hiandry an'izay gadonany eto. toromasinina koa ny hita amin'izao ry Zily Ka reraka eo ne ianao raha tsy matory e. Zareo tsy hay na sasakalina na madio amaraina vao gadona eo. Izay mihitsy, daontsika roa atory any amin'ny efitrano dry. Zily
Misaotra a? Tsisy forana re a. Dry niraisy ny amboara ny tanany Zily marina. Jerena hoe fifandinian'izy roa azoko sara tsy eto mihitsy izao fidoboky ny fony Jily io a. Ary raha izao ny fizotra ny tantara mety ho raikitra ihany ny andro reto amin'ny farany a. Raha izaho mihitsy aloha amboara dia Zily no ekeny tsy ny volana arenany eny mahasambatra fa ilay fanasoa ao anaty Zay amboara, aza matahotra fa raha mbola eto foana koa Zily a, dia tsy avelako isakasika anao izany na singa bolonao ray aza. Ary ndao amin'izay kia sa lasa dia manaraha a? Ndre koa, andao ary e. Ary mamatory amin'izay Zako ito tsy mahita tory a. fa inona hono izany ilay tsy mampahita tory amin'ny mademoiselle Amboary? Mieritreritra ny tao misy ny ekipany sa mieritreritra ny Zily sy ny fitiavany? Ndria, torahako amin'ny ondana eo. Sera tikely Amboary raha zaka iny amin'ny tondra-ndria dia ny fitiavan'ny Zily no ekeko a. Ny fitiavan'ny olona kristiana ane ka fitiavana tsy mba mivadika satria Jesosy ilay fitiavana no ao anatiny. Matory ndreka. Eno ahy izay tokoa ny alina hono mitondra fisainany. Tompo, tia madoalika eto anatrehanao a. Misaotra tamin'ny fitiavanao sy ny tantaranao fiainako hatramin'izay, ary mbola hitantananao aratra izay ihany koa Tompo. Tsy manana ny zavatra enao anie izaho Jesoa Mahatokony fiarovanao amin'ity alina ity a. Dia ny hoaviko sy ny androko sisa rehetra Tompo dia atolotra anao a. Satria azo antoka fa ianao ilay Andriamanitra tsy mandisy fanantenana izany. Misaotra indrindra Tompo. Amen. Finatsaka daholo. Ndao ary raha hoa. Mainona koa ary zazany ohatran'ny mangovotra ny lohaloko. Araoko ve ohatran'izao vao manao mission Zaza mba gagako. Sady olona kely anankiroa no ato. Tsisy tokony hampatahotra mihitsy. Zay fa manome tompy amin'ny polisy mandrehatra jiro. Lozy, nirehatra ny jiro tonga dia mazava be. Polisy, eto ara tongotro, izy no faty eo. Efa voadidiny tsika. Samy mahavitana fa tsisy anaiky raisy zany ato a. Tefitranto marina. Zalako efa be dia be no lava mibala amin'ny polisy. Leo manizaka faran'izay fitiano. Iasina, fa ino izany? Basy Voaina izy roa. Nanahoana izy ao ry Zily a? Be da be no matazako ako. Ndao hidiny. Mangovotra ny lohaliko. Tilo ny akandro mafana ndridy anao e. Dia andao hidiny. Avy fantantanako mihitsy. Amboara mitady andrio ny Tomy. Mandehana manaraka an'iny dokotera iny kia. Mampalahelo indray ny hafaran'ny Tomy marina. Tena hoe ratsy fefara. Hitako. Le sipan'iny aza tonga dia matodradraro. Fa ny fijeriko ny Tomy io koa ane ka ohatry ny hoe tsy hoavitra tsony. Zany ve? Ie, vo mafy any izy a. Zany mantsy mba niditra nijery azy teo ihany. Izay ne le hoe safidy ny fiainany. Efa nataoko teo alohanao ny tompo ny fiainana sy ny fahafatesana sy ny fitahiana sy ny fanzonana. Fa ny fidiana ny fiainana ianao mba ho velona. Fa Tomy ny fidy ny fahafatesana.
Zao ve sisany efa rahanao? Ny fona amboara, fona fasinao tokotany fitiavana anao. Ny tena marina tsy anao ny tiako fa ny vola sy ny arenanao. Efa nanana olontiana ary efa saikitsoko izay hoe hivady rehefa vita ny fanafiananareo iny. Fa dia nahoana loatra e? Vokatry ny fitiavam-bola atao izany amboara. Fona mendrika ho ahy mihitsy izao. Beba Tomia, mbola vonona ny amela helika anao anie ny tompona dia amin'ny ora farany azy e. Tsy hitako intsony izany amboara, tsy hitako intsony izany fa efa mandoro any hafa be. Ay, Maya amboara, May amboara. Tomi wa andrekako Tomi. Amboara, fa ahoana kia? Maty ki Tomia. Izany ve? Efa tsy namasika intsony izy amboara. Mahina? Maty tsy mba nandray an-tsasosy akory. Mahireza amboara, any a. Zileo, Izay made. atsove amboara fotsiny ka. Savy, so manahirana ko. Dia se koa izany atsoko hoe Ramse. Eny ary, tsy manirina. Tara loatra ve Zara, zao vao amaly ny fitiavanao anahy? Savy, tia ve amboara? Iny letsy a. Hoe, misaotra ny tofa. Aleoko mihitsy aloha mandihy kely amin'ny tovatra. Sa sitsika hira metsiketrika kely aloha dia arahitrizaka andihy kely tsika roa dia ho faly amin'ny tofa e. Lako andao ary e. Are mandihy ve ianao izany mandeha? Enao konko. Aika moa efa tsy mandeha tro fa hiamboara akaiko. Tena tsara ho an'ny tofa e. Eno ary Ziliko. Atao ramoseko. Ziliko. Ara-paina ry izy roa. Misaotra Iasina. Dia manarako kiny dianay a. Izany mihitsy e. Dia ho tokantrano anjakan'ny fitiavan'i Kristy aneky ny tokantranonareo dia ho feno fahasoavana sy fitahiana e. Misaotra kia. Te anararoatra hoe saotra nareo menadata amin'izay vitanareo tamiko. Naneky ianareo ampiasain'ny tompo ho fantsona hitondra ho ao amin'ny fandresiny e. Indrindra fa nafahako ny verina indray tamin'ilay fitiavana voalohany. Tena ratsy teo nareo nanaiko ho fantsona ho ampiasain'ny tompo dia efa ho tsy haiko intsony izay nahazo aho ohatr'izay. Na mety hoe efa ho faty sy ho very mandrakizay mihitsy. Tsisy isaorana kia. Andriamanitra ny isaorantsika e. Izy no ny asa. Izany mihitsy. Dia mifona aminao koa Zily tamin'ny tsy nenoko anao a. Tsisy tokony honandry za malala. Sady aza say manana amin'izany koa ny andro malaza nareo roa androany ka. Eno ako. Zileo, fa mba hovay amin'izay ho le fiteninao fa ohatran'ny fitenina mba mivoatra be foana. Manina raha mba atao mba mananana amin'izay le fomba fiteny. Eny re, ka efa mizatra ne zao amin'izao tsika miaraka tantranaty ndry efa mampianatra ana foana e. Sady mba mila miteny mailamailaka konko Zily manomboko izao. Ay, misaotra kia, mety zany. Ie, zany zao tena tsara. Fa loza kely aloha Zily a. Ie, masotoa malala.
Tsy kisendrasendra tokoa nahatongavanao tetỳ an-tany e. Tsy kisendrasendra ny fisianao io, fa ianao le tiany tompo ho fantsiny, hitory sy hitondra ny anarany, ho fantsiny hitondra fahazavana ho an'ireo izay ao anaty aizina. Koa manaiky ary ho fantsina ampiasain'ny tompo e, mba ho ambasadôry ny voninahitra lehibe zany, ho fantsina sy fahazavana ho an'ireo izay ao anatin'ny aizina e. Koa manaiky ary ho fantsina ampiasain'ny tompo e, mba ho ambasadôrina voninahitra lehibe ne zany e. Zarantsika aza amin'ny fidian'ny tompo, tena hoe fahasoavany e, tsy ho vidy volana amin'ny karena ne zany e. Ka zaho ary meteza lohanana zay vao izara, satria ny zavatra tsy anananao tsy afaka zarainao mihitsy. Ko manovoza ary le fitiavana be da be ao amin'ny tompo e, amin'izay ianao mba ho afaka fantsona izara fitiavana, manovoza haim-panahy amin'ny tompo, fa afaka ho fantsona izara ny fitezam-panahy ho an'ny hafa ianao. Meteza ary ho filazantsara velona e, dia mba ny fiainako sy ny fiainanao no boky vakian'ny olona, ny fiainako sy ny fiainanao no andraisan'ny olona ny filazantsara, mba ahafahan'ny olona misitraka ny filazantsara izay torintsika koa. Koa manaiky ary ho fantsina ampiasain'ny tompo amin'ny tian'io ty e. Tsy foana ny fikelezanao hainao amin'ny tompo e, koa miandry anao izy anio aza manamahy fotsony, fa meteza ho fantsina izara fiainana ho an'ny hafa, izara fiadanana, izara fitiavana ho an'ny hafa. Tena tianao Jesoa. Koa zaho ary Tany mafy izay anananao mba tsy siaka ny satro-boninahitra ao. Fizasy anao ne le fantsona ny fidian'ny tompo hitondra ny anarany eto amin'izao tontolo izao e. Natolotra anao teo ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe Fantsona. Fantsona? dia ampen'ny Antaniriantsoa.